Afaka isika. Midera sy manome voninahitra ny anaranao zahay. Ry Andriamanitra raina any an-danitro, noho ity andro lehibe izay natokana ho an'ny olomino izay efa nohamasinao tamin'ny teninao sy ny filazantsaranao ary ny asan'ny fanahy masina, ka tonga mpiombo-ndova amin'i Jesosy Kristy zanakao, ary dia izany no ifalifalianay sy ravoravoanay eo anatrehanao amin'ity andro ity izay ahatsiarovana izany fanavotan-dehibe efa nataon'i Jesosy Kristy, ka nahamasina izay tsy masina, nahamendrika izay tsy mendrika, ary nahatonga mpandova ny lanitra dia ny fanjakan'Andriamanitra ny olona very sy voaozina, andevo ny ota ka mendrika ho elohina any amin'ny elo. Misaotra anao izahay fa no tao aminao ka dia voataona eto amin'ity tranonao ity izao, hizaranao izany fahasoavanao manana ambiampy izany. Da eo koa reo namanay, eny na dia efa nohamasinao aza, dia ao ny antony samihafa tsy na afaka azy ireo, dia nao amangy ny fony Jesosy ka tsapany fa sarobidy ny fiaonana masina aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, nanaovana izany vavaka izany. Amen. Dia faly miarahabantsika rehetra ry havana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, nahatrara itsika ity andro lehibe androany ity, dia izao andro fahatsiarovana ny olona masina izao. Araka ny nolazaiko omaly, dia tao ny fotoana izay nisian'ny katekomena tamin'ny fotoan'androny, raha mbola mivadibadika tsy niazo antoka ny olona teo amin'ny finoana, dia tamin'izay fotoana izay ireo katekomena ireo rehefa manomboka ny fitaopovavahana, manomboka amin'ny fanomboan'ny fitaopovavahana, dia mandohalika ary aoriana ary, nisy toerana malalaka zany tany amin'ny faran'ny fiangonana, dia mandohalika any ireo katekomena ireo, ary rehefa tonga ny fotoanan'ny fandraisana dia hoy ny mpitarika ety aloha, aoka ny masina ihany no hitoetra. Dia rehefa avy miteny an'izay ny mpitarika dia mivoaka ireo katekomena fa dia hidina ny fiangonana, ary ny vita batisa zay mandray ny fanasan'ny tompo ihany no mijanona tao am-piangonana. Izany ve ty andro izay akalazaina ity, iresahana ny amin'ny olona masina ity? Araka nylazain'ny pastora Tom Rennes ao amin'ny boky nosoratany hoe eo an-tananao ny androko rehetra, dia efa hatrany amin'ny taonjato fahaefatra no nankalazana ity andro ho an'ny olona masina ity, ary izay notsarovana indrindra tamin'izany dia ireo martiora ny fiangonana, ireo naharitra tamin'ny finoana, ny voahenjika maty tamin'izany, manomboka tamin'ny apôstôly izany, ary dia hatramin'io taonjato fahaefatra io. Ary dia nankalazain'ny fiangonana izany ho fahatsiarovana azy ireo, dia ny andro voalohan'ny volana Novambra. Nitoy izany fankalazana izany, ary tena nankafizy ny olona tokoa, ary nitatra araka izany koa ny heviny fa notsarovana hatramin'ny maty rehetra taty amin'ny taonjato faha 120, dia voatsiahy hatramin'ny maty rehetra, ka tonga lasa fanao tsy mety tsy ny fiangonana ihany nankalaza fa ny olona rehetra, dia lasa fety fahatsiarovana hatramin'ny maty rehetra ilay andro. Ary nitatra noho izany koa ny abetsahany andro, ka nahatratra hatraty amin'ny faharoan'ny volana Novambra izany zavatra izany. Tamin'io andro io no nisian'ny réformation, ary tsaroantsika ilay fitaopovavahana lehibe izay atao Wittenberg, hankalaza izany fahatsiarovana ny olona masina izany 1er Novambra, dia meloha izany nametahany Lotera ny teze teo amin'ny varavaram-piangonana,
zay fotoana ivorian'ny olona tokoa hankalaza izany andro lehibe fahatserovana ny olona masina izany. Ny reformatora dia mahagaga fa na de tsy mifanaraka, tsy mifandraika amin'ny foto-kevitra zay ijoroan'ny protestanta rehetra aza na ireo mpanao ny reformasiona nanomboka tamin'ny Lotera zany, dia ireo de tsy nanaisotra ity andro ity, ary izay no zavatra mahagaga ny mpandinika maro. Nahoana no tsy nesorina ity andro ity zay tsy mifanaraka amin'ny foto-kevitra loatra. Ny tana ity andro ity ihany ny fiangonana, fa tsy sarotra atao an'ny fiangonana ny tarika ny kristianina, fa tsy ho fahatserovana, tsy ho fangataham-pitahiana na fametrahana ireo olona masina araka izay niovan'ny fiangonana taty aoriana, tsy araka izay fototra tamin'ny taonjato fahaefatra izay nijoroana, tsy araka izany no tena fahatserovana ny olona masina, fa ho fandinihan-tena kosa ho an'ny kristianina amin'izao andro iainantsika izao. Ka dia dariana amin'izany ny olona atsiaro ireo olona masina ka hianatra ny diany. Olona masina ny kristianina marina rehetra, ary io no ambarany Romanina ny toko 1:17 hoe ny marina amin'ny finoana no velona, satria efa nohamarinina tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy, efa nohamarinina tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary dia ho resahantsika moa izany zavatra izany rehefa avy eo. Koa ny tekstantsika zany izay ho jerentsika mifanandrify amin'izay anjarantsika androany, ary dia ny voalahatra ho antsika amin'ity fahatserovana ny olona masina ity dia izay voasoratra ao amin'ny Matio 5. Ny Matio 5 dia ny 17 ka hatramin'ny 19. Matio 5 ny 17 ka hatramin'ny 19. Rehefa samy mahita isika dia ara-mitsangana hanome voninahitra n'Andriamanitra. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ianareo no fanasin'ny tany, fa raha ny fanasina no tonga matsatso, inona indray no hahasira azy? Tsy misy heriny na inona, tsy misy heriny hanaovana na inona intsony izy, fa ariana any ivelany ka ho itsahan'ny olona. Ianareo no fahazavana izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra, ary koa tsy misy olona mandrehatra jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro, ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba ahitany ny asa soa ataonareo, ka alakalazany ny rainareo izay any an-danitra. Ray masina ho manamasinana anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina. Amen. Araka izay efa nolazaiko teo, dia mba hampahazava amintsika ny antony fankalazana ity andro ity, satria maro ihany ny ady hevitra sy ny fahasairan-kevitra eo amin'ny kristianina amin'ny maha fiangonan'ny reformasiona antsika, ka dia sairan-kevitra ny amin'izany moa mankalaza sy manome voninahitra ireo efa maty ve isika. Ka dia lazaina amin'izany fa ny kristianina rehetra dia efa no hamarinina tamin'ny anaran'i Jesosy. Io no ambaran'ny Koritianina. Koritianina voalohany ny toko 9. Ny Koritianina voalohany toko 9 dia ny 14 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha misy ho tsarainareo ny amin'ny momba izao fiainana izao, moa izay ataon'ny fiangonana ho tsinotsinona va no tendrenareo ho mpitsara. Izany hoe ilasan'ny Paoly apôstôly izany ny amin'ny
tsinotsinona zany hoe ao maneo ny fampitahanantsika amin'ny fahamasinana izay ananantsika ao amin'Andriamanitra. Ny kristiana rehetra no efa no amarin'Andriamanitra ary Andriamanitra manamarina Andriamanitra izay manamarina antsika tao amin'ny Jesosy Kristy dia manery antsika koa mba hitandrina ny fahamasinana araka izay efa nanamasinan'Andriamanitra antsika. Ary amin'izany dia tonga masina tokoa isika koa ny Hebreo 12:1. Nareo no mijery izany tenin'Andriamanitra izany. Ary rehefa maty ny olona nefa dia izao afaka miniota ny olona maty. Ary rehefa tao amin'ny fahamasinana isika tamin'izay nanamasinany tompo atsika dia tonga olona masina araka izany satria afaka tamin'ny ota. Io no lazain'ny Matio 5 eto. Raha miakatra ambonimbony kokoa isika amin'ny 9 amin'izay ambaran'ny Matio dia ny teksta voalohany zany hoy izy hoe sambatra ny madio am-po fa izy no hahita an'Andriamanitra. Ka dia ireny no tsarovana an'io ary diso anefa isika raha araka ny lazaiko teo raha mihevitra ireny olona masina ireny ho mpanelanelana antsika amin'Andriamanitra. Ny olona mino dia lazain'ny soratra masina fa ankohonan'Andriamanitra ary amin'izany dia Andriamanitra no rainy ka tonga mpirahalasy sy mpirahavavy ary mpianadahy ao amin'ny tompo izy sady tonga masina koa satria izao no lazain'Andriamanitra hoe aoka ho masina ianareo satria masina aho hoy Jehova. Ary tena mafiorina izany fihavanana izany satria nampiraisiny Kristy tamin'ny hazo fijaliana izany fanamasinana antsika izany. Ary izany indrindra no ilazany Petera ao amin'ny Petera 1:2-7 hoe isika ianareo izy dia firenena masina, fanjakam-pisorona, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Koa amin'izany dia tonga mpiombona fahamasinana koa ny mino rehetra ary velona ao amin'ny Kristy Jesosy. Io no anaovantsika ilay fanekem-ponoantsika hoe mino ny fiangonan'ny olona masina, ny fiombonan'ny olona masina. Ahoana moa ny hevitra izany fanekem-ponoana izany? Mety mba matadidy ve sika ny eo amin'io fanekem-ponoana io? Mino ny fiangonan'ny olona masina, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Ahoana ny hevitra izany? Izy ny confirmanda faraparany tao. Ahoana ny hevitra izany? Mino aho? Tsy mahay fotom-pianarana. Mila mividy fotom-pianarana nisa tokantrano fa 500 taona ny fiangonana Luterana izao, fa 500 taona ny réformation izao, ary dia Lutera tena sarotiny tamin'izany mihitsy. Mino aho fa tsy ny heriko na ny saiko no ahaizako mino an' Jesosy Kristy tompoko fa ny filazantsara no ny antso ahy sy nanazava ahy tamin'ny fahamasinany. Dia io no nanamasina sy mihazona ao amin'iza? Ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Hamasiny ny filazantsara, hamasiny ny tenin'Andriamanitra ka dia tonga olona masina ao amin'i Jesosy Kristy. Koa ity andro ity dia andro ho famantarany tena ho an'ireo olona masina izay mbola velona amin'izao, ka andiny tena mitaha amin'ireo olona masina efa mitoetra ao amin'ny tompo. Isika no olona masina lazaina faharoa eto izay efa no hamasiny ny filazantsara angonon'Andriamanitra ho ao amin'ny fiangonana anankiray, ho ao amin'ny fiombonana masina, ka ny mpiombona ao amin'izany fiombonany olona masina izany dia tsy izay velona amin'izao ihany fa izay miara ireo izay efa nodimandry koa ao amin'ny tompo. Ary alohany idirako amin'ny teksta ary dia tiako ny hanazava kely ny amin'ny dogmatsika
ny dogmatsika ny amin'ny hoe fiombona ny olona masina, ny amin'ny hoe fiombona ny olona masina amintsika mivavaka eto zao no anoarako azy mazava kokoa izy. Eto anatrehanareo zao dia misy pastora Rakotonjanahary Imboasalama mitoriteny eto amin'ny Pilipitra eto Ambatovinaky amin'ity 2 novembre ity amin'izao maraina izao amin'ny firy zao amin'ny 7/9 izao. Ary izy dia miombona aminareo, isika dia miombona eto amin'ny Tamaso, dia samy milaza ny tenany eo zany tsika, miombona amin'ny Tamaso. Fa amin'izao efa nampianarin'ny dokotera Doyan Salda teo aloha pastor Randrianasolo Josefa teto zay, hoy izy raha nazava azy amin'izao raha misy hoy Jesosy, raha misy roana telo miangona amin'ny anarako dia eo afovoany aho, telo no voalaza, fa tokony ho firy ny mihoatra, firy no eo zay miangona amin'ny anarako hoy Jesosy. Dia raha eo Jesosy dia eo koa isa, ny fanahy masina dia eo koa Andriamanitra ray, dia firy zany miampy telo zay? Jesosy fa telo, enina zay. Dia raha eo leo Andriamanitra telo ray sy zanakary fanahy masina reo, dia misy olona, misy firy koa izay angonan'izy telo reo, dia ao koa ninona? Ny anjely alinalina sy ny olona masina any an-danitra. Le olona masina any an-danitra tsy fantatsika, tsy voafetratsika, tsy haitsika izany, fa misy olo masina any an-danitra izay miombona miara-mivavaka miaraka. Ary io no nanaitra ny ripetera sy ry Paoly, ripetera fa izay raha nivavaka teo an-tendrombohitra Jesosy ka nitenenany hoe mety ve raha manao lay telo eto isika, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho anay, ny anankiray ho an'ny Elia ary ny anankiray ho an'ny Mosesy. Mety ve raha manao lay telo eto izahay? Izany hoe amin'ny fiombonan'ny olona masina dia misy olona hita maso, misy tsy hita maso. Tsy hoe mizara roa ny olona anankiray. Pastora Rakotonjanahary Imboasalama mety karoseri ihany no eto ilay olona hita maso ihany, fa mety tsy ho mpiombona amin'ilay hita maso, tsy manana anjara amin'ilay hita maso, ilay tsy hita maso. Ary io no mampalahelo raha manana anjara amin'ny hita maso kanefa tsy isan'ilay tsy hita maso, araka ny anambarany Apokalipsia azy hoe manana anarana ho velona kinanjo. Misy ane eto zao no ato am-piangonana zao fa ny sainy sy ny fony dia any an-trano any e. Dia mibebara izany ianao. Rehefa nanomboka niditra teto sika dia nangataka ho mpiombona amin'ny hita maso. Ary izay nanomboantsika ny fitoam-pivavahana hoe amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, manambara ny fanetrehan'ny lanitra sy ny tany, fiombonana masina ao amin'ny Kristy Jesosy, izany fanatrehana izany. Ary ity andro ity fahatserovana ny olona masina ity dia mampahatsiaro antsika ny fahamasinantsika. Hay raha na dia monina eto azy isika dia tsampatsika tsara fa vahiny sika eto, mpandalo sika eto, fa misy ilay fonenana izay efa namboarin'Andriamanitra ho antsika, sady honenantsika, tsy hoe mbola honenana fa efa honenana, efa honenana. Hoy ty misionera anankiray raha namangy tany Jerosalema, tany Golgota izy, niakatra teo amin'ny toerana zay nitomanian'i Jesosy ty misionera ity. Dia rehefa tonga teo atapy nitomany mafy izy satria nisy fihetseham-po lalina tao anatiny, nitomany mafy izy, dia vetivety toa moramora ny akarany ilay tendrombohitra. Rehefa tonga teny atapy ny tendrombohitra izy, rehefa tonga teny izy dia niazakazaka nanenjika azy ny mpitaridalana, dia tonga teo dia hoy izy hoe rehefa tonga teo hoy ilay mpanotany, ilay mpitarika azy hoe raha nahita azy ontsa dia ontsa nitomany teo, tompoko azafady mba notany anao zavatra kely aho, efa teto ve ianao, efa teto ve ianao? Dia nitodika ilay misionera, eny efa teto aho, 2 taona lasa isay, efa teto aho, mba azonareo zay lazaina, efa teto aho
roarivo taona lasa. Izay ilay fiombonany olona masina, ary io no ilazany Jehova raha niantso any Jeremia izy ka nilaza taminy hoe mbola tsy nitorotoroninana tany an-kibo ianao no efa fantatro ary efa notendreko ho mpaminany ho an'ny firenena. Ka ny olona masina dia efa nanatrika an'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka ho mandrakizay. Io no ilazan'ny texte antsika eto hoe ianareo no fanasiny tany. Irana, iraka no ahatongavany mino eto mba hamonjy ny hafa koa. Ianareo no fanasiny tany ary ianareo no fahazavany zao tontolo zao. Roa no ilazany Jesosy azy eto. Ny fanasina dia manana ny toetra mampiavaka azy. Ny izay fantatra voalohany moa zany dia ny sira izay ampiasaina. Ny sira dia natao hahatsara ny laoka nefa tsy manam-boninahitra izy. Fa hoy ny lazain'ny fitenenana hoe izay manatsira mahay mahandro, ilay nikarakara ny nahandro no mahazo voninahitra, fa tsy ny sira izay levona. Ny sira dia amin'ny ampiasaina hahatsara tsiron'ny nahandro. Ny sira koa dia ampiasaina hitahirizana zavatra, hitahirizana ny hena, ny trondro, ny zavatra mba tsy ho lo, mba tsy ho azo ny fahalovana na ny fahasimbana. Ary eto dia izay lazain'i Jesosy dia ny sira dia ampiasaina amin'ny zezika. Ampiasaina amin'ny zezika koa ny sira. Ny sira dia ny zezika dia sira. Ny teknisianany amin'izany ny NPK dia masira. Ary raha ampiasaina, raha izany no lazaina eto, ianareo no fanasiny tany, io no lazain'i Jesosy. Izany hoe ny olomino dia tsy tafajanona foana amin'izany, amin'ny fieritreretana ao amin'ny saina ihany, fa tsy maintsy levona ny mahaizy azy. Ny sira tsy afaka nome tsiro ny zavatra nampitobahana nanasiana azy mihitsy raha tsy levona tanteraka ny mahaizy azy. Ary io no sarotra io no sarotra. Manaiky ho levona ve aho? Manaiky ve aho ny ho potika tanteraka eo anatrehan'ny hafa ka atao tsinotsinona? Lazain'i Jesosy fa hoy izy hoe sambatra ianareo raha halan'ny olona, sambatra ianareo raha enjena, sambatra ianareo raha noana. Zany hoe maneho ny fahalevonana izany, maneho ny fahapotena tanteraka izany. Ary raha nisy izay nitomany anaraka an'i Jesosy, ny lehilahy anankiray, dia hoy Jesosy taminy, ny amboaholo ange ka manan-davaka, ny voromanidina manana fialofany, fa ny zanak'olona kosa tsy manana izay indriany lohany. Zanak'Andriamanitra kanefa tsy manana ninninna, tsy manana ninninna. Ny etry, ary io ilay iraintsika teo hoe ny fietrenao revoaombo no ny akaram-boninahitra. Ny sira mitahiry, tsy hoe hanome tsiro levona ka hanome tsiro ny hafa ihany, hampiariary, hampisy voninahitra ny hafa ihany. Fa ny sira natao hitahiry koa, natao hitahiry ny hafa koa, hitahiry azy mba tsy ho levona izy. Ary amin'izany no mahatonga ny kristianina zay mahatsiaro fahafahana, afaka isika, afaka amin'ny ota, afaka amin'ny zavatra maro samihafa, kanefa eo amin'ny fiainana sy ny fitondrantena dia mila mitandrina ny kristianina ndrao avy aminy no ahatonga fahaverezana ho an'ny hafa. Tonga fahaverezana, lasa tsy mpitahiry fa lasa mpanilika, mpandevona ny hafa, ka tsy mahasoa ny hafa, tsy afaka mitahiry. Ny sira araka n'izay lazaina fahatelo eto dia izy ao amin'ny zezika, ao amin'ny zezika. Ary raha ny fanasina ny tonga matsatso dia tsy mahasoa ny tany na ny zezika akory, hoy Jesosy. Tsy mahasoa ny tany.
rehefa miala ny sira aminy, rehefa miala ny sira mahazezika azy, dia tonga mafy tahaka ny vato ny tany, ary tsy azo ambolena, tsy misy zavatra mety mitsiry aminy, fa izay ambolena aminy dia maty, maina ny raviny, tonga manimba ny tontolo manodidina azy. Ary dia raha ny kristianina ny tonga toy izany dia mampalahelo ny tompo, manimba ny tontolo manodidina azy. Tsy ny fiarahamonina, tsy ny olona mpiarahamonina aminy ihany no simba, fa ny tontolo iainany koa dia simba sy potika, tsy mahatsara, tsy mitondra fahatsarana ho azy. Ianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Misy ohatra fampiasa jiro any ambanivohitra, tsy dia ny jirony any ambanivohitra dia ny jiro kapoaka. Ny jiro kapoaka izay mandeha amin'ny pétrole, manahirana ny mampiasa azy. Izao, ity jiro ity atao ambanimbany tsy mampahazava, ampiakarina masetroka, manetroka. Ary dia lazainy mpitoroteny sasany fa raha ny kristianina no kristianina jiro kapoaka, tena manahirana, manahirana, satria sady tsy afaka hitondra fahazavana, ary mbola lazaina koa aza fa mitondra fakapanahy ratsy. Rehefa ratsy ny jiro dia mangalatra laoka ny mpiara-misakafo, ka dia hoy ny ohabolana malagasy hoe zarahena matimaty jiro, ka izay misy mahazo be, misy mahazo kely, dia satria ao anatin'ny jiro tsy mazava loatra. Ary lazain'i Jesosy fa fahazavana, tsy fahazavana manome poizina ho an'ny hafa, manetroka, fa fahazavana mitoetra tsara, ary manome fahazavana sy aina, hafanana, hery ho an'izay manatrika azy. Io no ilaina amin'ny kristianina. Ary raha nampiasa ny jiro jabora ny olona fahizay, ary izay no ohatra ampiasain'i Jesosy eto, dia asiana toerana manokana izay ametrahana azy mba tsy handoro zavatra. Ka io no mahatonga an'i Jesosy hoe tsy misy olona handrehitra jiro ka metraka azy ambany vata famarana na ambanin'ny farafara. Dia efa te-hatory zany dia tsy hita ny anakonana le jiro dia mety ametraka ambany farafara, fa inona no ateraka izany? Loza no aterany, loza no aterany, fa hirehatra hatramin'ny matory eo ambony farafara. Tsy ho takona ihany ilay jiro, fa handoro izay matory koa. Ka noho izany ny jiro dia ampiasaina ho amin'ny fanazavana, ary hoety miasa, hoety miasa fa tsy hoety matory, hoety miasa. Ry havana, araka izay efa nolazaina, ity andro ity dia fampandinihan-tena antsika koa, fampandinihan-tena antsika koa ny amin'izay efa nataon'ireo olo-masina fa izay, ka nanolotra ny tenany ho an'Andriamanitra, ary tonga jiro mahazava antsika hatramin'izao andro anio izao. Eny, tonga zezika mampaniry tsara ny finoantsika hatramin'izao andro izao. Za somary nieritreritra ihany ny amin'ny tenin'ny Josoa, io mantsy no fanevany fidiny raibeko, dia nosoniaviny teo amin'ny baiboliny, dia hoy izy hoe izaho manao sonia ity, dia nipetraka ho lovanay moa ilay baiboly, dia hitany taranaka hoe ahoana dadabe no nisonian'ity, hoe raha izaho soniakonako kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay. Fa rehefa mandinika ny tantaran'i Josoa dia indraindray te hieritreritra hoe fa ahoana ary Josoa tsy mba nametraka relève, fa i Mosesy nametraka azy rehefa tonga teo aminy, olona vaovao,
olona vahiny zaza teraka teny an-dalana daholo tany anefitra fa tsy nisy nahitany Egipta akory, ary tsy nahalala ny fitaizana sy ny fisehoan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tao Sinay, tsy nitany ranomasina mena. Ireo no tonga eo amin'ny tany Kanana. Kanefa dia safidy io fotsiny napetraka i Josoa taminy hoe fidionareo an'io izay hotopoinareo, fa raha izaho sy ny akohona kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay. Tsy hisy mpitarika. Tsy nahagaga ihany raha ny brioka ny zanak'Israely amin'ny hevitra anankiray dia toa fialana andraikitra ny fialan'i Mosesy, ny fialan'i Josoa. Toa fialana andraikitra na dia nametraka izany teny izany aza amin'ny lafiny anankiray. Kanefa izay hevitra ao anatiny moa tsy takatra ny saintsika. Fa raha mba mety nametraka releva izy dia angamba ho ny toy ny tantara. Kanefa na izany na tsy izany dia izay tsampa ny amin'ny fisian'ny olona masina koa dia inirany ny fampianarany izay ny finoana anarany, ireo dia mitoetra tsara. Ary izany koa napetraky ny Josoa, mitoetra tsara, nampahafantariny tsara ny lalana nitondran'Andriamanitra ny fiainany. Manahoana koa ny fitondran'ny olomino ny fiainany ankonany, ny fiainany fianakaviany, ny fiainany mpanolona bodirindrina aminy. Sao lahy, sira tsy manome tsirony ao an-tokantrano, sira tsy tonga zezika hampiroborobo ny fiainam-panahy ao an-tokantrano. Ary raha izany ataony ahoana moa ny hampiroborobo ny any ivelany? Manomboka ao ny fiangonan'ny olona masina. Io ny olona masina, io ny olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, firenena masina, fanjaka ampisorona, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilaza ny asalan'ilay niantso azy ny ala tao maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Engane isika amin'ity fampikalazana ny fahatserovan'ny olona masina ity, hampiposaka ny fahazavana mazava ao anatsika tokoa, ka hitondra fahazavana ho an'izao tontolo izao, araka izay nambarany Jehovah Andriamanitra tamin'ny Isaia hoe mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanakary fanahy masina izay aza hatramin'ny taloha indrindra ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen.